Ampifaliana no iarabanantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana izay vokarin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana onona izao. Misaotra anao izahay manaraka trano ny fandaharana. Ny lohahevitra izay nodiniantsika ary mbola hodiniantsika dia hoe ny fahasalamako torohevitra no arahako. Nojerentsika teo ny fomba izay ahafahantsika mandre ny torohevitra avy amin'Andriamanitra. Toy ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, ny fanokarana fotoana iresahana amin'Andriamanitra. Androany isika dia hijery fa mampatanjaka ny saintsika ahafahantsika manavaka ny tsara sy ny ratsy ny fanajana ny lalàn'ny fahasalamana. Inavy moa ireo lalàn'ny fahasalamana ireo? Ny fisotroana rano madio, ny fifohana rivotra madio, ny fanaovana fampiasam-batana, ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fialan-tsasatra, ny fahalalana onona, ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo dia samy lalàn'ny fahasalamana avokoa. Andeha ho jerentsika hoe misy fiantraikany eo amin'ny saina tokoa ve ireo lalàna ireo. Mialohan'izany anefa dia manasa anao hivavaka. Ray malalo, tonga indray izahay eo an-tongotrao hianatra ny torohevitra avy aminao, hianatra ny fomba izay ahafahan'ny sainay mandre kokoa ny feonao amin'ny fomba mazava kokoa sy mandresy lahatra kokoa. Ray malalo, mihetezy ianao hamindra fo ary hikasika ny fonay sy ny sainay, andrenesanay ny feonao. Misaotra Jesosy io. Amen. Misy fikarohana siantifika iray izay nataon'ny AAA na ny fikambanana anankiray izay manokana ny heriny anaovana fikarohana siantifika mahakasika an'ireo izay zavatra rehetra mahatonga lozam-piarakodia. Ny anton'izany dia mba ahafahana misoroka an'izany lozam-piarakodia izany arak'izay azo atao. Nisy fikarohana iray izay nataon'ny AAA, izany hoe fikambanana Amerikana izay nanokana ny heriny anaovana fikarohana mahakasika ireo zavatra izay mahatonga lozam-piarakodia mba hisorohana izany arak'izay azo atao. Ity no valim-pikarohana iray amin'ireo valim-pikarohana maro izay nataon'izy ireo. Mpamily miisa 7,000 mahery no nanaovana ny fikarohana ary lozam-piarakodia miisa 4,000 mahery no nianjady tamin'ireto mpamily reto. Ny lozam-piarakodia izay nahazo azy ireo dia misy an'ireto zavatra roa reto farafaratsiny. Voalohany nipitika ilay fiara ary faharoa tsy maintsy nentina aingana teny amin'ny sampana vonjyaina tany amin'ny hopitaly ireto mpamily reto. Izao ny fanambarana nataon'izy ireo tao amin'ny gazety CBS News. Ity fikarohana vaovao natao ity dia maneho fa raha tsy ampy adiny 5 ny torimason'ny mpamily iray dia mitovy amin'ny mpamily mamitoaka ny fitondran'ny fiara ka mampitombo ny lozam-piarakodia mety hitranga. Hitantsika amin'izany fa misy fiantraikany eo amin'ny ati-doha ny tsy fampiana torimaso mitovy amin'ny fisotroana toaka. Nisy fikarohana anankiray hafa izay nataon'ny Harvard University izay naneo hoe rehefa tsy ampy torimaso ny olona anankiray dia aiza ho aiza amin'ny faritra eo amin'ny ati-doha no voamafy. Ny faritra miloko mangamanga no faritra mijaly indrindra rehefa tsy ampy torimaso ny olona iray. Raha mijery tsara isika dia ny faritra lehibe indrindra izay voakasika dia ny lobe frontal na ny prefrontal cortex ary ny thalamus. Ny thalamus dia mitondra an'ireo information avy amin'ny retsim-pandrema makany amin'ny ati-doha. Ny lobe frontal kosa na ilay ati-doha eto amin'ny andrina dia tompona andraikitra amin'ny fanavahana ny tsara sy ny ratsy, ny fanadihadiana, ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny ivon'ny zava-panahy. Arak'izany dia mampahosa ny herin'ny saina ny tsy fampiana torimaso ary mahatonga ny olona iray anaonao foana andray fanapahan-kevitra tsy voalanjalanja. Mora manao fahadisoana kokoa ny olona izay tsy ampy torimaso. Izao ny voalaza ny boky Youth Instructor. Ny ora fahatoriana sy ny fisakafoanana miovaova dia manimba ny herin'ny saina.
aoka tory sy fo amin'ny ora tsy miovaova isika eny fa na dia ratsy aza ny torimaso ny alina izany dia nampy atsika anana saina matanjaka afaka andanjalanja sy afantatra ny marina. Nisy manampaizana anankiray ihany koa izay namoaka fikarohana anankiray mahakasika lalàn'ny fahasalamana anankiray. Raha toka mizavatra iray izay azo antoka fa hanatsara ny fiasan'ny saina izao dia izao, tafiditra ao anatin'izany ny fahatsapana ho sambatsambatra, ny fifantohana. Moa ve ataonao izany? Ary ahoana raha toka misy fiantraikany maharitra ihany koa io zavatra anankiray io ka miaro ny ati-dohanao tsy ho voan'ny areti-saina toy ny Alzheimer sy ny fahaketrahana. Ary tsy vitany hoe miaro ny ati-doha fotsiny fa miaro fo sy ny vanitaolana sy ny lalandra tsy ho tratran'ireo aretina mitranga amin'ireo taova ireo. Moa ve ho ataonao izany? Mino fa hanao an'izany tokoa ianao. Tsy inona izany zavatra izay misy fiantraikany lehibe eo amin'ny ati-doha izany sy ny vatana iray manontolo mihitsy dia fa ny fampiasam-badana. Io Indisy Ozikino naneho an'ity fikarohana ity. Izy ity dia mpampianatra mahakasika ny ati-doha. Maro izy ireo fikarohana siantifika izay manaporofo fa misy fiantraikany lalina eo amin'ny tanjaky ny ati-doha ny fanaovana fampiasam-batana. Manatsara ny fiasan'ny lobe frontal na ilay faritry ny ati-doha eo amin'ny andrina sy ny hippocampe any anatin'ny ati-doha somary lalindalany izany ka mahatonga ny olona anana fifantohana maharitra kokoa, anana fifaliana sy anana fitadidiana tsara kokoa. Nambarany ihany koa fa ny ankamaroan'ny valim-pikarohana mahakasika ny ati-doha dia mikasika ny vokatra maharitra ateraky ny fampiasam-batana. Tsy inona izany fa ny fiatsaran'ny fifantohana sy ny fahaizana mitandrina izay asa ataon'ny lobe frontal. Raha tiantsika ny ahazo saina matanjaka afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy dia tokony hisy fotoana isan'andro atokantsika ampiasantsika ireo ozatry ny vatana. Izany indrindra no voambaran'ny gazety The Health Reformer. Tokony hisy fotoana isan'andro atokana ampiasana ireo ozatry ny vatana mba hahazoana fahazava-tsaina, tanjaka ara-tsaina, tsilosaina ary fitadidiana tsara. Mandahoana indray mahakasika ny sakafo. Misy fiantraikany eo amin'ny saintsika ve ny sakafo izay hohanintsika? Nisy fikarohana iray izay natao hitsaboana an'ireo olona tratran'ny fahaketrahana na depression. Ny zavatra hita dia izao. Ny olona tratran'ny fahaketrahana dia manana tahan'ny asida arakidonika ambony be. Ary io asida arakidonika io no isan'ny voalohany mahatonga ny fahaketrahana amin'ny olona. Rehefa nijerena ny sakafo izay betsaka azy io indrindra dia ireto manaraka reto ny filaharany. Ny akoho, ny ambony indrindra, ny atody manaraka, ny henomby, dia avy eo ny trondro, dia avy eo ny pizza. Ny ezaka ireto manampaizana reto hitsabo ny olona voan'ny fahaketrahana amin'ny fomba isan-karazany. Anisan'ny fomba anankiray izay nampiasain'izy ireo ny fanomezana an'ireto olona reto fomba fisakafo isan-karazany. Ary anisan'ny fomba fisakafo nampiasaina ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry. Nahagaga fa ireo olona izay nomena sakafo mifototra amin'ny zava-maniry irery ihany dia nahitana vokatra azo tsapain-tanana tao anatin'ny 2 herinandro monja. Sady izao tsara lavitra noho ny vokatra azo rehefa ninana fanafody ny vokatra azo tamin'izy ireo. Izany rehetra izany dia manaporofo amintsika fa ny sakafontsika dia misy fiantraikany eo amin'ny ati-dohantsika. Izao voalazan'ny Koritiana voalohany 7:1-3. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Na miala sasatra isika, na manao fampiasam-batana isika, na misakafo isika dia asain'Andriamanitra hanome voninahitra azy satria fantany fa misy fiantraikany eo amin'ny ati-dohantsika ny fanatanterahana izany ahafahantsika mandray kokoa ny feony manoro lalana antsika. Izao voalazan'ny boky any am-parany any.
na inona manimba amin'ny fahasalamana dia tsy vitany hoe mampiena ny tanjaka-rabatana fotsiny fa mampahosa ihany koa ny herin'ny saina sy ny fitondran-tena. Ny fampanaram-po ny fanao tsy mahasalama dia mahatonga ny tena hanany sarotra eo amin'ny fanavahana izay marina sy izay diso ary vokatr'izany dia sarotra kokoa ny manohitra ny ratsy. Na dia eo aza nefa ny faniriako ny fanirianao hanaraka ny lalàn'ny fahasalamana dia tsy ho vitantsika na oviana izany raha tsy miankina amin'ny herin'i Jesosy isika. Jeremia 3:20 dia milaza toy izao: moa mahova ny hodiny va ny Etiopiana ary leoparda va mahova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Izao anefa fanantenana ho anao. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 5:5-30. Na inona fahazarana nanananao teo amin'ny lasa dia vitan'i Jesosy ny manafaka anao amin'izany. Ary ho ataony aminao izany raha mino ianao. Tsy ambaratelo ny fandresena nyreny fahazarana reny dia ny finoana ny teny fikasan'i Jesosy izay manafaka amin'ny fahotana rehetra. Isaia 2:7-12. Avia ary fandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volondrondro fotsy. Anao asa magaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ahafahanao manaja ny lalàn'ny fahasalamana, azahoanao saina matsilo, hanavaka ny tsara sy ny ratsy ary handreny feony amin'izao andro farany izay feno tololalana izay tsy ho voatery ho azo antoka avokoa izao. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao zahay fa nanoro-hevitra anay no nandritra ny andro vitsivitsy ny mahakasika ny fomba izay ahafahanay mandreny feonao mazava tsara. Androany izay dia nampatsiahivinao, natoronao fa misy fiantraikany eo amin'ny sainay sy ny fifandraisanay aminao ny lalàn'ny fahasalamana. Tsy manana hery izay Jesosy eo na eo aza ny fanirianay, fa mino kosa zahay fa ianao dia tsy mivadika amin'ny teny izay nataonao fa hanafaka anay ianao ary hanadio anay na dia maloto tahaka ny ahoana aza ny fiainanay. Misaotra Jesosy malalo noho izany teny fikasana atolotra ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mino izahay fa nahita fifaliana ianareo nanaraka amin'ny fandaharana ary ankasitrahana hatrany ny fahaliananareo. Amin'ny manaraka indray ary sika manaraka lohahevitra